Genesisy toko voalohany. Genesisy toko voalohany ho singantsika ao amin'ny perikopany io ny ao mofinainany io ny andininy fa 7:20. Genesisy 2:7 dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesoa zany ry havana. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra namoronany azy, lahy sy vavy namoronany azy. Tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Fantaniana ry havana zay mandalo ao an-tsain'ny olombelona. Indraindray mandalo fotsiny, indraindray mitoetra ao amin'ny fomba maharitra ambara-pahitan'ny valiny mazava. Dia ny hoe iza moa za? Iza moa za? Filazana hoe solofo raha maha-olo miasa, malaza ny fiziko ve izany? Ny hoe lehilahy, ny hoe zao taona manambady, nianatra, malaza ny fiziko ve izany? Tsia ry havanao, tsia. Iza, avy aiza, makaiza, zany ao anatin'ilay fanontaniana momba ny fizina. Inona ny antom-pisika eto tany? Inona ny andraikitra tokony antsoroako? Zany ry havana, zany fanontaniana vitsivitsy maromaro zany no tiany Tompo anampianantsika mba hahazahoantsika valina mazava hoe iza moa ianao e? Iza moa ianao? Raha fitinina ry havana zao toriteny zao miompana amin'ny Genesisy, fa hoe toriteny atao hoe karazana vatsy hamakivakiana ty taona 2021 ty, dia hoe Saino Mandrakariva Jesoa. Saino Mandrakariva Jesoa. Sika rehetra ry havana samy olo manana olona zay eritreretintsika, tsy mitsahatra, tsy hoe isan-kerinandro, tsy hoe isan'andro, fa tena zany hoe isan'ora, isa-minitra, dia ohatran'izay le afatra ry havana. Saino Mandrakariva Jesoa. Saino bebe kokoa no tamin'izay lasa zay. Ary rehefa isaina azy ianao dia fantatrao ny fizinao, izy ianao, endrik'Andriamanitra ianao, endrik'Andriamanitra ianao. Fahamarinana voalohany zany dia hoe tsarovy fa ny olombelona rehetra, tsarovy fa ianao io, araky ny Genesisy 2:7, tsarovy fa endrik'Andriamanitra ianao. Fa tsy atsiaron'izany ianao. Andinin-tsoratra masina amin'ny Baiboly fotsiny zany ho anao, raha tsy misaina an Jesoa Mandrakariva ianao ry havanao. Zay zany fahamarinana voalohany ho an'ny olona zay misaina Mandrakariva an Jesoa, tsy mitsahatra, dia hoe mazava be amin'ny fiziny endrik'Andriamanitra izy, endrik'Andriamanitra izy. Miteny frantsesy hoe image de Dieu.
Mahavariana ry havana ny baiboly, mahavariana indrindraindrindra ny testamenta taloha, satria ny jiosy dia norarahan'Andriamanitra hanao sarin-javatra hanambarana an'Andriamanitra. Fa zao mahavariana, ny rarana ny sary hanambarana an'Andriamanitra, fa za sy anao no nataon'Andriamanitra sary, imazy, endrika manambara azy. Tsy hoe tapo-pahalalana tany am-pianarana, na tsy nianatra fa na tapo-pahaizana, na tsy nianatra endrik'Andriamanitra. Volavolainy aho izy Joma, volavolainy aho firon'ny tanany aho ho endriny ry havanao. Ary zany no mampiavaka atsika, mampiavaka ny antom-pisitsika ry havana, hoe natao isika hanambara fa misy Andriamanitra zay namorona antsika, misy Andriamanitra zay namorona antsika ry havanao. Ny zanaka ry havana, raha te ho sambatra izy dia tokony hanana fifandraisam-pitiavana, fifandraisam-manokana amin'ny ray aman-dreniny. Zany no fifandraisana mampivelatra ny zaza eo anivon'ny ankohonana zay nametran'Andriamanitra azy. Ary zay no mahasaribida, zany hoe fanoavana sy fanajana ray aman-dreniny zany. Dia ohatran'izay koa, ny olona zay te hivelatra amin'ny maha-olombelona dia tokony saina mandrakariva ny Jesoa, saina mandrakariva n'Andriamanitra. Ary zay fisainana n'Andriamanitra zay no loharan'ny fahasambarany ry havana, ny loharan'ny fivelarany ety amin'ity tany ity, ny fisainan'ny Andriamanitra Jesoa Kristy. Ho aloha zany, ho an'ny fahasambarako zany. Fa zao ry havana, rehefa misainan'i Jesoa Kristy dia matsiaro ny afatry ny soratra masinao aho. Eto tany ary zay koa le antom-pisiko ny rahana hiasa. Zay le afatra tao Edena, hiasa. Ary amin'ny sainan'i Jesoa Kristy ry havana, tsy ataokitaoko foana ny asa, tsy ataoko petatoko ny asa, tsy ataoko zara fa vita ny asako, tsy ataoko toy ny ho an'ny olombelona hozy izy Paoly amin'ny Kolosiana, fa ataoko toy ny ho an'Andriamanitra. Zany ny olona endrik'Andriamanitra, matsiaro endrik'Andriamanitra izy satria misainan'i Jesoa. Dia misy fiantraikany amin'ny fomba fiasa, na président de la République izy, na chefna fokontany ry havanao. Matsiaro izy hoe hoay, za endrik'Andriamanitra ny rahany eto. Sainan'i Jesoa mandrakariva dia matsiaro hoe endrik'Andriamanitra. Solontenany hitandrina n'ity tany ity ry havanao. Tsika kristiana angeny tokony hoe écologiste voalohany. Fa rehefa manginitsika dia zao tontolo zao lasa mikarakara ny écologie. Fa sika mihitsy ny tokony loha laharana amin'izany. Ary rehefa zao tontolo zao no mikarakara ny écologie, dia rehefa tena hoe misy mesure, misy fepetra raisina ka manenongelona ny tompontsoan'ny orinasa lehibe, tompontsoan'ny firenena lehibe, dia aprimina an'izany. Nefa ny tany miroso ho an'ny fahalevonana ihany. Satria isika endrik'Andriamanitra tsy matsiaro hoe le paharentsika na maritra ny fizitsika maneraka atsika hiasa, maneraka atsika hitandrina an'ity tany ity ry havana, hitandrina an'ity tany ity amin'ny anarany. Nanomboka nalaza be moa écologie tamin'ile COP 21 reny asa tamin'ny taona firy iny. Fa nary anaran'Andriamanitra ve no na indray mandeha hoe Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, na ohatran'iny ary. Zay tsy mampanjary an'io, ary tsy hanjary mihitsy io.
satria ilay Andriamanitra nariny lanitra sy ny tany ataonao akilabao. Tsy endrika Andriamanitra ianao ry havanao raha manana andraikitra ny fitondrana ka tsy mahatsiaro hoe endrika Andriamanitra napetraka Andriamanitra eto. Zay endrika Andriamanitra solo-tenany ahy eto, miasa ho azy ahy eto, ary mitandrina ny tany aho araka ny sitrapony havana. Fa endrika Andriamanitra koa, ary tena mahatsiaro endrika Andriamanitra misaina Mandrakariva ny Jesoa, misaina Mandrakariva ny Andriamanitra Jesoa ry havana. Ary sambatra milamina tsara ny fiainako, dia mahita an'ilay filaminana manodidina dia samy miteny aho amin'ny mahendrika Andriamanitra. Samy teny ana dia amin'ny endrika Andriamanitra hafa, satria izay ny missionko. Ary tena fandresen-dahatra zany satria hoe misaina Mandrakariva any Jesosy ny Andriamanitra Jesoa ry havanao. Nisy olombelona, rehefa jerena aloha Genesis 1:7, ny olombelona rehetra nge dia endrika Andriamanitra, endrika Andriamanitra izy. Lahy sy vavy namoronany azy. Andriamanitra namorona ny olombelona tahaka ny endriny, tahaka ny endrika Andriamanitra namoronany azy. Dina ataoko hoe za mazava saina, satria misaina Mandrakariva ny Jesoa, milamina tsara ny fiainako, tsy tapitapohany, tsy komplexeny amin'inina, mahita endrika Andriamanitra anakandira. Ianao zay rahalahiko na anabaviko, ianao zay frèrako en humanité, ianao zay endrika Andriamanitra, diso lalana ianao makany misilamo, satria tsy alahy namorona anao. Diso lalana ianao, tsy mankala anao aho, tsy te hakakalaka hamono anao, na sabatra hamono, non, fa miteny aminao fotsiny za endrika Andriamanitra, ianao koa endrika Andriamanitra, diso lalana ianao. Tsarovy ry havana fa ty Genesis 1 ty citeny Jesoa ty tao Matthieu 19, Genesis 1, Genesis 2. Zany hoe le Andriamanitra resahana ato Genesis le Andriamanitra Jesoa. Zay le izy. Diso lalana ianao. Na dia rehefa maheno ny papa aza indraindray, dia mitovy daholo ny Andriamanitra ny silamo sy ny Andriamanitra misy soratra ny silam-papa zany. Tena hoe tolotsaina avy amin'ny devoly zany ry havana. Endrika Andriamanitra, mahatsiaro ahy endrika Andriamanitra. Ka samy teny ny endrika Andriamanitra hafa. Mampatsiaro hoe tandremo sarobidy eo mason'Andriamanitra, zany mandatsa-dra zany, zany mamono olona zany. Donc jerentsika ny Genesis 1:7. Genesis 1:7. Genesis 1:7, andininy fahenina amin'ny anaran'i Jesoa, izay mandatsaka ny ran'olona dia mba halatsaka olona kosa ny rany, satria tahaka ny endrika Andriamanitra no nanaovany ny olona. Aza mandatsa-dra na olona ry havanao, satria ny olona vonoinao iny tahaka ny endrika Andriamanitra iny, manandanjy iny, sarobidy eo anatrehana tamin'ity herinandro ity, fifaliana sy tsy saotran'izany tany Argentine, satria légalisé ny avortement. Ary havanao, mandatsa-dra ianao manao avortement. Ianao endrika Andriamanitra, teneno ny endrika Andriamanitra hafa, okizay io, fa vonoan'Andriamanitra ianao. Ary ianao, io ny tena hoe acte lâche indrindra amin'ny fiainan'ny olombelona, mamono ny faible indrindra amin'ny olombelona, mandatsa-dra ny faible indrindra amin'ny olombelona. Endrika Andriamanitra iny, ary tsy afa-bela ny famonoana an'iny ianao ry havanao. Zay endrika Andriamanitra ka miteny tahaka izany. Misaina ny Jesoa Mandrakariva ry havana, dia faly aho hoe endrika Andriamanitra
solotenany aho dia miteny hoe tandremo a tsy hitako amin'ny Genesis toko voalohany na Genesis toko faharoa zany hoe homosexualité zany a ary namafisin'i Jesoa zany vao manomboka ny Baiboly vao manomboka ny testamenta anankiroa tsy izy le homosexualité ry havana lahy sy vavy namoronany azy point barre. Ary mivavaka sika ry havana antom-bavaka zany mba hoe amin'ny ho avy akaiky na ho avy lavitra tsy izy zany hoe légalisation ny homosexualité légalisation zany avortement zany aty Madagasikara satria zay mpitondra apetrak'Andriamanitra eo dia mahatsiaro voalohany dia voalohany indrindra aloha fa endrik'Andriamanitra izy. Zay ny fahamarinana voalohany ho an'ny olona zay hoe misaina mandrakariva any Jesoa ry havana mahatsiaro izy endrik'Andriamanitra izy. Fahamarinana faharoa dia zao ry havana rehefa tsy endrik'Andriamanitra ianao zany hoe mitaratra an'Andriamanitra ianao rehefa tsy endrik'Andriamanitra ianao mitaratra an'Andriamanitra ny fiainanao dia endriky ny biby ianao. Rehefa tsy endrik'Andriamanitra ianao dia endriky ny biby ianao. Rehefa tsy à l'image de Dieu ianao dia à l'image des bêtes, à l'image des animaux ianao. Fa anjaratsika ny misafidy, anjaratsika ny mitandrina. Dao averintsika vakina ny Genesis 2:7 fa ao ny misy an'izany ry havana, ao ny misy an'izany. Ny anaran'i Jesoa, ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy a lahy sy vavy no namoronany azy. Lahy sy vavy no namoronany azy. Zay mahatsiaro ny dikateny second dia mahatsiaro hoe il les créa mâle et femelle. Il les créa mâle et femelle. Donc jerentsika ny Genesis 9:7. Genesis 9:7. Azafady. Irahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesoa. Ary ny zava-mananaina rehetra dia ny nofo rehetra hitondranao roa avy isan-karazany ho anatin'ny samby fiara, ho velomina miaraka aminao, ho lahy sy vavy avy ireo. Ho lahy sy vavy avy. Tenenina Andriamanitra Noa apiditra karazam-biby isan-karazany ao anaty samby fiara dia ozy izy le amin'le biby lahy sy vavy. Hitanareo ao amin'ny teny Hebreo dia misy fomba roa ilazana lehilahy sy ny vehivavy. Ao amin'ny Genesis 2:2 zay fantatsika tsara. Ary ity dia atao hoe vehivavy satria ny lehilahy nanalana azy. Ity dia atao hoe isha, efa enkentsika izay satria isha nanalana azy. Ao amin'ny Genesis 2:4 zany dia hoe isha sy isha. Fa eto ry havana, rehefa miteny Andriamanitra, rehefa miteny tsoratra Masina, lahy sy vavy no namoronany azy, tsy milaza hoe isha sy isha, fa milaza izy hoe voambolan'izay hoe zakara le lehilahy ne keva le vehivavy. Zakara le lehilahy ne keva le vehivavy.
inona moa no tiany soratra masina resahany eto ry havana. Ary eo amin'le lasy vavy amin'ny Genesis 9:7 zakara sy nekeva ny lazainy. Zany hoe misy eto zany ampitoviana amin'ny biby le lehilahy sy le vehivavy, ampitoviana amin'ny endriky ny biby. Ry havana io rehefa tsy misaina ny Jesoa ianao, rehefa tsy misaina ny Jesoa ianao Mandrakariva ka manadiny fa endrika Andriamanitra, tsy mitondra tena tahaka ny endrika Andriamanitra, dia maka ny endriky ny biby ianao. Tsy izay ny programan'Andriamanitra, mazava be zany, fa ianao no manjary mikorosofahana ny fiainanao dia manjary endriky ny biby. Zay zany le fahamarinana faharoa hoe Saino Mandrakariva Jesoa dia jamais ho endriky ny biby fiainanao. Ahoana moa zany hoe endriky ny biby zany ry havana? Mampiavaka ny biby sy ny olombelona dia le moral ry havana, le moral. Ny apôstôly Paoly dia milaza mazava any amin'ny Romanina 2:2 hitantsika zany tany amin'ireny étude biblique ireny, fa hoe natalohany nandraisan'ny olombelona any Jesoa ka ninony azy ho tompo sy mpamonjy azy le hoe conscience ny tsara sy ny ratsy, ny lalàn'Andriamanitra dia napetraka Andriamanitra tao am-pony ry havana. Biby tsy manana zany conscience zany, biby tsy mandeha araka ny moral zany, ny endrika Andriamanitra ihany mandeha araka ny moral ry havanao. Fa ny biby tsy mandeha araka ny moral. Finna mibaiky ny tontolo ny biby ny hery, ny herisetra ry havana, ny hery sy ny herisetra. Tontolo ny biby adiny be sandry. Zay ny tontolo ny biby. Ary rehefa jerena ny fifandraisany eo fiarahamonina ry havana, atomboko amin'ny tokantrano. Etsika mbavaka Mandrakariva hoe vehivavy mijaly eo tokantrano, hoe ampitondra an'le lehilahy helo ny tokantrano, fa indraindray koa le vehivavy manapatra ny heriny. Zay le hoe endriky ny biby ry havana, zay le endriky ny biby, le fanaparana hery zay. Ary ny biby mandeha araka ny heriny, biby mandeha araka ny kibony. Dao jerentsika ny Fjkm 3:7. Fjkm 3:7. Ty zany miresaka an'le olona mpanota voaroka tao edena andevoziny fahotana. Dia inona no ahoana no azavain'ny Paoly eto? Fjkm 3:7 hoe fahaverezana no iafarahany, ny kibony no andremaniny, ny famenarany no vonahiny, fa misaina ny amin'ny tany izy. Misaina ny amin'ny tany izy. Misaina ny amin'izao tontolo zao izy. Mety paster izy, mety dekona izy, mety misalotra akanjo mpanompony izy, fa ny kibony no andremaniny. Ary raha tsy afa-pony ny kibony, tsy makaty mpiangonana izy hanao servisy, zany havano. Ny tany, ny zavatry ny tany, ny rehaka zao fiainana zao, zany ny sainy. Ary mampiasa herisetra izy raha ilaina azahoana manatanteraka an'izany ry havanao. Zay le hoe olona tsy ny sainan'i Jesoa ka tsy ny toetra, tsy nandeha araka mahendrika Andriamanitra azy, dia manjary lasa endriky ny biby ry havanao.
io safiditsika io, safiditsika ny hoe andeha araka ny endriky Andriamanitra sa hoe andeha araka ny endriky ny biby. Nisy ankizy kely anankiray zay mpianatra sekolelaty, nentin'ny ray aman-dreny nanao vakansa tany Eoropa tany. Manamarika ny Eoropa moa dia le katedrala sy le fiangonana isan-karazany, ary manamarika le fiangonana any Eoropa any dia le vitro amin'ny varavarakely. Dia le vitro amin'ny varavarakely misy sarina olona masina na sarina anjely. Dia tonga tamin'ny rentrée sekolelady vita vakansa dia nanontaniany le mpampianatra sekolelady izy hoe fantatrao amin'izay ve enao nitsidika fiangonana be dia be, fantatrao amin'izay ve natao hoe olona masina? Dia zao no navalin'le tovolahy kely tao amin'ny sekolelady, ny olona masina araka ny hitako tany Eoropa tany dia hoe olona izay hoe mamela ny fahazavan'Andriamanitra andalo amin'ny fiainany ary ho tonga any amin'ny hafa. C'est celui qui laisse traverser la lumière de Dieu et qui illumine les autres. C'est le endriky Andriamanitra. Fa raha endriky ny biby ianao ry havana, endriky ny tany ianao, dia ny fahamaizina ny tany no hita amin'ny fiainanao ary zarainao amin'ny hafa. Mampieritreritra foana ary toa fampiasa ihany le izy. Misy olona rehefa resahana dia izy aloha tatata ohatran'izao satria fa izy aloha dia tena bandy zany le endriky ny biby zany ry havana. Ary rehefa tsy endriky Andriamanitra ianao dia endriky ny biby ianao, kibonao. Le kibo io amin'ny teny grika le bas ventre, mazava be zany no Andriamanitra ao, ary fiainana bandy fiainanao. Famarinana fatelo farany dia zao: ho an'ny olona ry havana izay misaina mandrakariva an Jesoa dia velomina ao aminy, velominy Jesoa ao amin'ny piany io lay sary, velomina ao amin'ny piany io ny sary. Zavatra nitranga, ny tena endrika Andriamanitra parfait manko dia Adama sy Eva. Voaroka tao Edena izy mbola endrika Andriamanitra iny izy fa simba le endrika Andriamanitra, lefy le endrika Andriamanitra. Ary tsika nandovana zany toetra ny Adama sy Eva zany. Rehefa mitentsika hoe simba le endrika Andriamanitra, ohatra le fomba fitentsika ihany hoe simba ny imasoko, simba ny image ny ranomarina, tsy ny imasoko ny simba fa ny image n'Andriamanitra ao amiko simba ry havana. Ary zay no mampamonjy an Jesoa. Hitan'io endrik'Andriamanitra, io image ao amiko io, simba ny fahotana dia velominy indray, velominy azavabe. Ary zany no antom-pisitsika ry havana, zany no hoe tanjon'ny fiainana, hoe hitombo amin'ny fanafana an Jesoa. Fa manina moa no hoe hitombo amin'ny fanafana an Jesoa? Ndao jerentsika ny Korintiana faharoa toko fahaefatra, Korintiana faharoa toko fahaefatra. Korintiana faharoa toko fahaefatra. Tonga dia le andiny fahaefatra fa manjary lava loatra. 2 Cor 4:4 ny anaran'i Jesoa: izay no hajambain'ny Andriamanitra zao tontolo zao dia ny sainy tsy mino mba tsy posahan'ny fahazavan'ny filazantsara ny voninahitry Kristy izay endrika Andriamanitra. Io farany io, Kristy no tena endrika Andriamanitra ry havanao. Kristy no tena endrika Andriamanitra. Dia ny asan'ny Kristy ao amiko raha izay, ny tanjoko roa zay, asan'ny Kristy ary tanjoko dia nitomboa amin'ny fanahafana an'i Kristy endrika Andriamanitra. Ary raha tsy misy azo mpamonjy, tsy tombo amin'ny mahendrika Andriamanitra ianao.
fa rehefa any an-danitra any isika vo tena hoe endrika Andriamanitra tanteraka fa ety mitombo amin'ny fanahafana an Jesoa endrika Andriamanitra ry havanao. Izy no miasa ao amin'ny olona zay tena hoe mahatsiaro azy mandrakariva. Zay nge natao kristianisme, mahatsiaro ny Kristy mandrakariva ry havanao. Ary efa mahatsiaro azy mandrakariva ianao dia tanterako aminao ty zavatra iraina sy vetesina mandrakariva te manana relation personnelle amin'ny Jesoa ianao, manana relation personnelle amin'ny Jesoa ianao. Satria misaina azy mandrakariva dia mitombo amamina zany fisainana azy zany. Dia miasa aminao izy. Fa rehefa tsy misaina an Jesoa ianao, rehefa tsy misaina an Jesoa ianao, fiainanao amin'ny maha-kristianao dia mitovy amin'ireny hoe to-do list reny, na reny don't do list reny, hoe zao ny list ny tsy maintsy atao, zao ny list ny tsy azo atao. Non, zao ny list ny fomba fivavahana. Tsy zany, fa zay ilay fisainana an Jesoa mandrakariva, fahatserovana azy mandrakariva dia ho avy eo fahatserovana azy ampitiavana ry havana. Fa rehefa mahatsiaro azy ohatran'izany ianao dia ny fahasoavana no miasa aminao amin'ny alalan'ny fanahy masina. Fahasoavana no miasa aminao amin'ny alalan'ny fanahy masina ry havanao. Manovanao, mampitovy endrika anao amin'ny Jesoa mba ho tena hoe endrika Andriamanitra ianao. Ary efa misaina an Jesoa mandrakariva ianao ka faly aminao izy, ka irahany fahasoavana hiasa aminao amin'ny alalan'ny fanahy masina. Isaky ny manokatra baiboly ianao, tsy manokatra baiboly ianao fa toy ny mijery fitaratra ianao, hijerenao mazava hoe hoay, eto aho tsy mbola mitovy endrika amin'ny raiko, amin'ny zoko. Isaky mivavaka ianao, tsy fomba mpivavahana fotsiny, zany hoe vavaka zany, fa tena mifanatry tava amin'ilay rainao ianao, dia mitombo amin'ny fitoviana endrika amin'ny ry havana malalo. Mazoto ianao akaty am-piangonana, mazoto ianao amin'ny fanompona, mazoto ianao amin'ny fahafoizana, ary zany rehetrarehetra zany isaky manao zany toy ny mijery fitaratra dia refesinao zany hoe fitombonao amin'ny fitovianao endrika amin'ny Jesoa, fitovianao endrika amin'Andriamanitra ry havanao. Zany ny afatra hoentina ny tompo antsika avy any an-danitra hamakivaky itsika an'ity taona 2021 ty. Raha ny tenanay tsy rary anareo ho salama sy ambinina sy ny tahaka izany. Non. Ny firarianay ho anareo dia hisaina an Jesoa mandrakariva ianareo. Arak'ilay nitenenina teo amin'ny taona 2021 hatramin'ny andro farany andalovanareo eto amin'ity tany ity. Fa izy tia anareo, izy malala an'izay mahasoa anareo, izy malala an'izay mahatsara anareo, izy malala an'izay hampitomboina anareo amin'ny fanahafana azy. Dia ho endrika Andriamanitra ianareo fa tsy ho endriky ny biby. Ary dia raha hatray tonga any an-danitra ianao ka teneniny tazanin'Andriamanitra fotsiny nitarehanao, dia ampifaliana no hitsenany ianao hoe midiry ianao ry zanako malalako, midiry ianao ato amin'ny tranoko zay efa nomaniko anao hatrizay nanorenana zao tontolo zao. Ho aminareo fahasoavan-taona.